Andray ten'Andriamanitra tsika eo amin'ny bokyny Efesiana. Efesiana 2:9-10. Efesiana 2:9-10, 7 ary 10 no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fampasoavana ny namonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo zany, fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Tsy avy amin'ny asa, fandrao izy irehare. Fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara, izay namboarin'Andriamanitra rahateo mba handehanantsika eo aminy. Amen. Mino fa efa haitsika daholo zany teny zany, na tsy jerena zany efa haitsika, sa tsy zany? Fandroany mbola afaka miteny ny Tompo ao anatin'izany. Mety hoe tsy ho antsika fa mety ihany koa, mety hoe ho an'ny mpanaraka. Fa ny zavatra azo antoka dia izao hoe manana anjara feno ny olona anankiray rehefa tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, dia manana anjara feno foana izy eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Amen. Andriamanitra tsy mitondratondra anao fotsiny eto zany, fa misy antony izy mahatonga anao. Tenenao an'izay eo akaikinao. Tsy haiko izay nahatongavanao teto hoe na hoe aninona ianao, fa na hoe hijery momotatsy ianao dia mba miandriandry torokely aloha. Tsy fantatro. Fa misy antony Andriamanitra mitondra olona anankiray eo amin'ny toerana izay ampatsiarovana ny anarany. Amen. Miresaka izy eto ny amin'ny hoe olona voavonjy. Miresaka amin'ny olona voavonjy Paoly eto. Mampatsiahy izy hoe ny fitiavan'Andriamanitra izay ndraisinareo dia efa soavana nandraisanareo azy. Ary tsy avy aminareo zany izy Paoly. Izay eo amin'ny Kristy Jesosy rehetra dia nateraka hanao asa tsara. Izay ilay tenenina eo. Nampatsiahy izy aloha hoe nifasoavana hozy izy namonjena anareo, ary tsy avy aminareo zany. Fa avy eo amin'izay izy niteny hoe fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara. Amen. Mialohan'ny handraisana an'ilay asa tsara nefa dia izao ny zavatra no hamafisin'ny Paoly teo hoe asany isika hozy izy voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy. Izany hoe nisy hoe voaforona aloha izay vao ny asa. Tsy niteny izy hoe mba hanao asa dia amin'izay voaforona. Ina moa dikan'ilay hoe voaforona? Midika hoe voavonjy ilay izy, voaforona ao amin'ny Kristy Jesosy. Izany hoe olona ao amin'ny Kristy Jesosy no manatanteraka asa avy eo. Ahoana ary ny atongavana amin'ilay hoe voaforona ao amin'ny Kristy Jesosy? Milaza izy eto hoe voaforona midika ho voavonjy. Ao anatin'izany zany mila miditra ao amin'ny Jesosy, dia izay vao afaka manao an'ilay asa. Fa ahoana ary ny atongavana ao amin'ny Jesosy? Be dia be ny olona manontany hoe ahoana ny atongavana ao amin'ny Jesosy zany? Fa angamba tsy rehefa mino ny anarany fotsiny dia vazay. Fa misy ilay hoe ateraky ny rano sy ny fanahy, ateraka indray. Indraindray tsika mieritreritra hoe ny atongavana ao amin'ny Jesosy zany, ilay asany alefantsika aloha. Mitentsika hoe tena zaho teo any an-danitra fa inona no tokony ataoko? Dia mety hoe misy moa zany araka ny efa fampianarana voatolotra hatramin'izay dia hoe midira diakona na ohatran'izany, manao vampiandry, midira fanompoana ao amin'Andriamanitra dia mba azo antoka ny mandrakizay ianao e. Eny e, mahafinaritra ilay hoe mba miditra mpiandry ianao zany mba tena miogahoaka kely eo. Fa ao anatin'ilay izy tsy izay ilay atongavana any an-danitra, tsy izay ilay atonga antsika ho voaforona ao amin'ny Kristy Jesosy, fa antony tokana dia Jesosy Kristy irery ihany. Alleloia. Indraindray tsika mieritreritra hoe ezaka fanarahana lalàna ihany koa ilay izy. Dia mieritreritra hoe rehefa manaraka ny lalàna ve tsy ho tafiditra eo ihany e, arao ihany aloha ilay lalàna. Be dia be ny fivavahana dia milaza hoe rehefa tsy tafiditra ao amin'ilay lalàna ianao, rehefa tsy manaiky manaraka an'ilay lalàna ianao dia tsy posibla ny hidiranao amin'ny Jesosy. Lainga zany, tsy marina zany. Indraindray tsika mieritreritra hoe sabata rehefa tsy mivavaka sabotsy tsika dia very. Tsisy an'izany. Raha tia hivavaka sabotsy ianao dia mivavaha fotsiny raha hoe izay mba mampilamindamina zany. Fa za mieritreritra ianao hoe very zany ianao raha ohatra hoe tsy hivavaka sabotsy zany dia very ve zany? Tsy very ianao ka. Fa ny tena marina mety hoe izay mba mampilamina zany dia mivavaha sabotsy. Amen. Indraindray koa tsika mieritreritra hoe sakafo ve ilay izy sa tsy sakafo, kisoa sa tsy kisoa? Androany te hilaza hoe na kisoa na omby na inona samy tsy misy, antoka hidirana ny lanitra zany. Fa ny antoka hidirana ny lanitra dia tokana Jesosy irery ihany. Rehefa mandeha mantsy ny fotoana dia indraindray tsika mieritreritra ohatran'ny te hiverina sa ohatran'ny tsy tiana kisoa ka.
ohatrany sao dia tsy lasa tampoka indray satria namoa ny efa ela loatra le tao amin'ny tompo zany dia efa tsy hitantsony zay hoe inona indray zany le atao tompo inona indray le tsy hohanina fa za ty ilaza androanina kisoa no haninao na inona afaka miditry ny lanitra foana ianao raha toka ao amin'i Jesosy. Amen. Jesosy no antoka hidirana amin'ny lanitra, Jesosy no antoka hidirantsika ao anatin'izany famonjeny zany. Raha ny antsika koa ihany koa mety mieritreritra hoe fitondran-tena ve ilay izy sitraka dia hoy ilaza aminao hoe tsy fitondran-tena ka fa inona finoanan' Jesosy. Inona ny lazainy teo ambony teo fa soavana namonjena anareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Avy amin'inona ozy izy? Avy amin'ny finoana. Avy amin'ny finoana no niteneny teo. Izy tsy nilaza hoe rehefa tsaratsara fitondran-tena ianao dia izay ianao no mahatonga hoe tonga ao amin'i Jesosy ianao zany. Rehefa ohatra ny somary mipalitao mangamanga ianao dia mikravaty mainty dia hoe ao amin'i Jesosy ianao zany. Tsia. Fa ninona endrikao dia ilay ianao mihitsiny dia tavin'ny tompo. Amen. Tsy mila amboarina, tsy misy analana, tsy misy atao inona, tsy misy ninona ataonao fa ianao mihitsy dia ny finoanao mitakian'Andriamanitra hoe nino ve ianao? Atao amiko ianao zany. Andray ohatra tsika ao anatin'izany Luka 7:20. Luka 7:20 ka hatramin'ny 4:10. Milaza fanoharany Jesosy any amin'ilay mpamory hetra sy ny fariseo. Tonga ilay fariseo izy dia rehefa nanatrika ny tempoly dia nilaza izy hoe Andriamanitra misaotra anao afa tsy mba tahaka an'ry mpamory hetra ry izay jerety izy. Fa zaho ozy izy mifady indroa isan-kerinandro mandoa ny fahafolo-karena tsy mba tahaka azy Andriamanitra fa misaotra anao dia ahoana ozy izy le mpamory hetra tetsy amin'ny ilany tetsy Andriamanitra mamindraha fo amiko fampanota. Zay no niteneny. Ary azoko antoka fa raha nihira ry izy tao anatin'io dia mety nampinira kely mihitsy hoe efa voadinikao Andriamanitra. Ahoana moa toy ihany? Ny fiainana izanak'olombe. Dia ahoana toy ihany? Tsy misy. Ianao no manendry zany Andriamanitra. Rekoatra ny tsiry zany. Mety raha nihiry izy dia mety nilaza mihitsy hoe ny fahotana vitako taminao Andriamanitra ho fantatrao anie zany na tsy hiteny aza fa le mpamory hetra dia nizesta be hoe zay tena tsy mba ohatry ny retsy, zay tsy mba ohatry ny zao. Nitondra ny fitondran-tena le mpamory hetra teo anatrehan'Andriamanitra fa Andriamanitra kosa nahita ny fon'le mpamory hetra dia nilaza hoe izy no ankasitrahako. Satria nahoana? Satria tsy le zavatra natao na le zavatra tsy natao fa izy mihitsy ny fony dia hitan'Andriamanitra hoe niaika fampanota Andriamanitra. Zany dia tavina Andriamanitra tsy mitady zavatra ivelany fa Andriamanitra mitady ny fotsika anantona azy hiaiko ny fahotantsika. Eo ny hoe asan'ny fanahy masina ao anatin'ilay izy mikasika anao fa ianao ihany koa miara-miainga amin'ny tongotra ao anatin'izay ny asan'ny fanahy masina any anatin'ny fonao. Tiako tenena ao anatin'ilay izy dia izao hoe sika ry havana tsy voavonjy noho ny amin'ny nataontsika, sika tsy voavonjy noho ny amin'izay mety hoe vitantsika, ninona vitanao na 5-20 taona lasa ianao nandray an'i Jesosy. Tsy zany. Zany fa rehefa mandeha mantsy ny fotoana tena indray tsika ohatry mitady eritreritra ihany hoe le natao hatramin'izay anie ohatry mikoty ihany nandray ohatry mitady eritreritra zany hoe dia reny ve dia tsy misy antoka any amin'ny famonjena. Tsisy ka Jesosy ihany. Amen. Teneny eo akaikinao Jesosy ihany hoe no antoka any amin'ny famonjena hoe tsy ny fitondran-tenanao hoe mahafinaritra be ianao mitondran-tena tsara fa tsy izay le izy ka tsy izay mihitsy le izy. Tsy sabata ihany koa ka tsy sakafo ihany koa le izy. Tsy fanarahana lalàna, tsy apahafolo-karena, tsy sininina antoka fa afa-tsy Jesosy rery ihany. Amen. Ny rano ny fanadiovana ho an'izay rehetra mino. Fantatrao ny tao am-pon'le mpamory hetra? Olona manaiky fa mila mpamonjy. Olona manaiky fa mila mpamonjy, tsy mavonjy tena. Iny mpamory hetra iny dia azoko antoka mihitsy hoe mety avy ny renireny tany izy dia avy nandandany vola tany izy satria reny ihany koa malaza maditra moa zany rehefa hoe manamanam-boly zay dia malaza maditra. Fa mino fa avy nyrevy, avy nanao izay fiaina amin'ny tany izy dia niakatra tena izy dia nanaiky izy fa tsy mavonjy ny tena koa. Fa ndeha hibanjina an'Andriamanitra, ndeha hiaika androany fampanota, mila famonjena. Ny asa famonjena ry havana dia ho an'izay olona manaiky ihany fa mila famonjena. Amen. Tsy afaka vonjena ny olona anankiray raha tsy tsapany hoe mila famonjena izy. Tsy afaka mpaherezana ny olona anankiray raha tsy tsapany hoe kely ny heriny. Ohatr'izay miaraka amin'ny tompo, manantona amin'ny tompo amin'ile mahaenao anao raha toa ka mbola tsy ao anatin'izany ianao. Manantona ny tompo amin'ile mahaenao anao. Tadidiko tsara mihitsy nisy tantara anankiray
tany Amerika tany navoakan'olona film izy avy eo tantaran'i Nicky Cruz. La Croix et le poignard angamba raha tsy diso any titrany. Afaka jerenao zany rehefa misy fotoana ianao film tiako indrindra. Anisan'ny tiako moa zany ao anatin'izy. Io Nicky Cruz io dia olona anankiray bandit tany amin'ny toerana anankiray izy. Dia nisy évangéliste anankiray nivangian'Andriamanitra hoe mandehana any amin'io tanàna io. Ary précisé tsara mihitsy hoe io rahalahy io no atonina tao anatin'ilay izy. David Wilkerson. Zay ny anaran'ilay évangéliste. Dia rehefa tonga tany amin'ilay toerana izy dia mitady an'io lehilahy io izy. Be dia be ny bandit eo amin'ny tanàna. Fantady an'io lehilahy io izy. Dia nanantona azy dia nilaza hoe Nicky Cruz, tian'Andriamanitra ianao. Tsy tiany overy ianao, tia hamonjy anao izy. Ahoana ozy Nicky mantsy anazy? Raha mbola mamerina an'izany amiko ianao, fantatrao tsara fa tsy misy dikany amiko ny mamono anao, fa raha mbola mamerina amiko an'izany ianao, dia ho tetitetehako ny vatanao 1000 morceaux. Ozy David Wilkerson hoe tsy maninona, fa raha ho tetitetehanao ny vatako, tsy olana amiko zany fa reo vatako ireo indray niantsoantso hoe tian'Andriamanitra ianao ary tiany hovonjeny ianao. Zany teny David Wilkerson atao anatin'izy. Ny tiako tenena ao anatin'izy dia reo bandit ireo dia nieritreretina ohatrany hoe efa tsisy fanantenana tsony, efa tsisy antoka tsony amin'ireo raha fijery maha-olombelona hoe reo ve ho voavony tsony. Fa teneniko anao fa olona maro ny miova fo tao anatin'izy. Satria nahoana? Satria Andriamanitra tsy mitady olona mendrika. Teneno an'izay ny eo akaikinao tsy mitady olona mendrika izy hoe. Fa mitady olona ohatra antsika senao mihitsy izy, ilay tsy mahavonjy tena, ilay olona ratsy eny anivon'ny fiarahamonina, angamba ozy angamba. Mety ratsy eny anivon'ny fiarahamonina ianao fa za te hilaza androany, afaka mamonjy anao Andriamanitra, satria ny fitiavan'Andriamanitra tsy toy ny fitiavako anao, tsy toy ny fitiavanao ahy, tsy toy ny fitiavantsika menakavy, fa ny fitiavan'Andriamanitra dia maharitra mandrakizay. Alleluia. Petera ry havana nandany tompo intelo izy. Asa raha tadiditsika ny tantara iny. Nandany tompo intelo izy mba hampaherezan'ny tompo manokana isaky ny isy fotoana io. Olona niaraka tamin'ny tompo teny, nandany tompo intelo. Eritrereto hoe olona efa niaraka firy-taona teny zany dia avy eo raika izany sahotaka dia tena tsy fantatro izy ka, tsy fantatro izy. Atao anatin'ilay izy nefa mbola namindran'Andriamanitra fo izy. Alleluia. Aiza ianao ny ahita Andriamanitra ohatr'izany? Zanane, fa tsy mahita izany. Andriamanitra rery manana izany famindram-po sy fahari-po izany. Fa teneniko anao fa raha olona ray ary mivadika amintsika tonga dia ataontsika publication Facebook hoe namana tady citation kely zany ianao mba fa za milaza aminao. Fa Andriamanitra tsy ohatran'izany. Andriamanitra tia, Andriamanitra manam-pitiavana, Andriamanitra mahari-po, Andriamanitra mahari-po sady be famindram-po indrindra izy, omeny an'izay rehetra mino azy. Alleluia. Hoy aty hoe manantona ny tompo amin'ny maha-enao anao. Tany ivelany tany any koa dia nisy tantara anankiray tahaka an'izao hoe nisy mpangataka anankiray izay. Nangataka teo foana izy teo amina toerana anankiray. Malotoloto, lava volo, be volom-bava, rovidrovitra akanjo. Dia teo amin'ny toerana anankiray izy dia nisy lehilahy anankiray amin'izay nandalo nisy fotoana dia tahaka ny fanaony moa zany hoe mangataka ramose sy ohatran'izany sy ohatran'izany. Dia ozy ilay lehilahy anankiray nahita azy hoe tongava ny an-tranoko izy izy rapitso amin'ny valo. Fa milanao dia faly be ilay mpangataka hoe tena nisy niantso any an-tranony zany, mety hoe hiasa angamba zany na mety hoe misy zavatra meny amanokana mihitsy matona antsoiny any an-tranony. Alefy sara tsaina hoe olona mandendeheny ve anao dia nitongava ny an-tranoko. Tsy misy manana fatokinany amin'izany mihitsy, fa tonga dia azon'ilay rahalahy hoe tena matoky ahy izy matoa antsoiny any an-tranony za ary mpangataka. Tonga ny ampitsony iny, inona nataon'ilay rahalahy moa zany tao anatin'ilay izy mbola tsy tonga ny ampitso, fa lasa izy nody teny an-tanàna zany, teny amin'ny ambanimbany tanàna eny zany, dia nody dia nisolo akanjo dia nanao trosa izy mba hividanany akanjo. Nanaovany metimety ny etezany ny volony, esorony ny volom-bavany. Dia tonga ny ampitsony iny dia mba nijoro tsara izy zany tao anatin'ilay izy, tonga tany an-tran'ilay rahalahy. Dia nandondona ao anatin'ilay izy, dia nandondona dia avy eo mivoaka ilay rahalahy dia hoe ahoana izy andeatavinao. Dia ozy izy moa ilay rahalahy hoe za ilay resaka taminao maly. Tena niova be ianao zany tsy ianao mihitsy ilay resaka tamiko ka niinsista teo ihany za ilay izy dia ohatran'izao dia dia avy eo nitenen'ilay rahalahy hoe zao ry sely izy hoa tena zao ilay izy tena marina ilay sely eo maly iny no ny ilaiko. Fa sy ety izy ohatra ny efa hafa be tsy ohatran'ny sely dia daviko izy izy. Dia fa ahoana koa zany eritreritrao zany fa angaty izay tokony omenao meo izay tokony omenao dia hiala dia samy vita re. Zay ilay izy fa ozy izy hoe mpanao hosodoko aho ozy izy. Ary ianao ilay omaly iny ny saiko ho ataoko sary. Ianao ilay be volom-bava iny, ianao ilay ohatran'ny lavalava volo, ianao ilay ohatran'ny rovidrovitra akanjo. Tsy ho teneniko ny fofona.
satria tsy tafiditra ao anaty sary fa ozy izy hoe ianao le omaly iny no ilaiko mba ho ataoko sary dia izy fanantenana leralahy satria nahoana izy nieritreritra hoe raha mba metimety aho zao dia mba miankina amin'ilay valeur metimety amiko a no omeny ahy fa hoy izy hoe ianao le omaly iny mihitsy ary zany saika hanovanao raha mba misy kitiana reny aminao dia zany mba saika hoe anetinety kely na ohatran'izany fa ianao moa ty efa niova be a dia tsy ilaiko indray ianao hitanao ohatran'izany kisarisary zany mihitsy ny ao amin'Andriamanitra. Andriamanitra rehefa miantso mpanota anankiray dia tsy hoe ataovy lavalava le zipo na hoe ataovy lavalava le tanan'akanjo tsy izay le zavatra tediavin'Andriamanitra fa ny zavatra tediaviny dia izao tongavy eo amiko a dia izany manovanao amin'ny alalan'ny fanavaozan'ny fanahy masina. Amen. Izay ny tsy ho any herentsika hoe rehefa mitretsy dia tsy maintsy ohatr'izao tsy maintsy ohatr hafa indray raha hoe efa mitompo ianao a mitandrina ianao ny amin'ny tsy fanafitohinana ny hafa zany. Fa raha mbola tsy ao amin'ny tompo tsy hanakana mihitsy tsika raha misy olona lava volo be hiditra eo satria nahoana satria Andriamanitra mandray an'ireny ary izy no manova azy avy eo fa tsy sika ny manova azy. Amen. Za taloha tsy dia tena micomprendre an'izy ireny matetika hoe mpanota ohatr'izao sy ohatr'izao nefa tsika koa ary mampimebe amin'io a fa ohatrany hoe mba mahita an'ireny dia ohatrany hoe ianao no tena inona loatra kanefa ao anatin'ilay izy a mampianatra Andriamanitra eny an-dalana iny hoe ianao ihany koa azany hoe mety ratsy noho io e ianao azany hoe mety tena nampimebe mihitsy noho io e fa tao anatin'ilay izy novain'Andriamanitra ianao dia neny eo akaikinao ianao ny nampimebe io fa ianao novain'Andriamanitra ohatra mitady sao dia BBC teo fa novain'Andriamanitra tsika fa nampimetsika taloha novain'Andriamanitra za mitehiran'Andriamanitra manokana fa raha za dia fantatro fa tsy mendrika nohonareo sady tsy mendrika nohon'izana izy fa Andriamanitra ny manova dia Andriamanitra ny manangana. Amen. Itosika ao anatin'ilay izy hoe tsy anaram-piangonana ry havana ny mahavonjy e tsy ny mpitarika anao ny mahavonjy e ary maninona moa raha tenentsika mihitsy hoe tsy OSFM ny mahavonjy e. Amen. Tsy ny pastereto ny mahavonjy e tsy pasteur Tovo tsy pasteur Anthony tsy pasteur Tsior tsy pasteur Jemima tsy pasteur izay ihany koa moa Manatsoa saika dinsy tsy pasteur Manatsoa ary tsy mitenaka ihany koa tsisy nizaniza mahavonjy zany miantoka fotsiny ireo mamovaravarana fotsiny ho anao idiranao ao amin'i Jesosy. Amen. Mampalahelo indraindray fa rehefa mba miresaka ianao aizinareo mivavaka dia ohatrany tonga dia iza mpasternareo ozy hoe Jesosy ny tompoko a satria nahoana satria izay ny important amin'ny olona hoe verin'ny olona fa miankina amina pastera angamba ty zavatra ty non ianao rehefa tonga any an-danitra tsy miankina amin'izany io a tsy miankina amin'izany io fa isaorana ny tompo manome pasteur anao isaorana ny tompo manome mpitarika anao fa ao anatin'izany tsy reny ny mahavonjy. Amen. Tsisy mahavonjy afa-tsy Jesosy rery ihany ary indrindra hidirantsika ao anatin'ny toyany dia izao hoe tsy asa fanimpona ny mahavonjy. Amen. Raha nompon'ny tompo ianao dia tadio fotsiny hoe voavonjy a dia nompon'ny tompo fa tsy asa fanimpona ny mahavonjy. Mampalahelo any indraindray mieritreritra olona tsy mieritreritra ny hoe ohatrany hoe avafa moa zany le hoe tsy mieritreritra no vonjeny fa ny tiako tenenina hoe ohatrany hoe olona tsy mieritreritra ny hanompo an'Andriamanitra ilay izy fa zany hoe noho ny amin'ny mety hoe fanentanana be fotsiny indraindray any ivelany any hoe andao nompo an'Andriamanitra fa very raha vao tsy manompo an'Andriamanitra dia lasa miditra tsy sazoka ilay olona lasa tsy sazoka ilay olona nefa ilay olona tsy mahatsapa akory indraindray fa ao anatin'izany ry havana tsy asa fanompoana ny mahavonjy ianao na hanompo na tsy hanompo tsy olan'izany tsy hoe tsy olana moa zany fa hiditra tsika amin'ilay toyany avy eo dia ho azonao tsara ilay izy fa tiako tenenina hoe milohan'izany andao voaforonao amin'ny Kristy Jesosy aloha anao asa tsara voaforonao amin'ny Kristy Jesosy aloha izay vao manao asa tsara hiditra tsika ao amin'ny toyany amin'izay ary rehefa voaforonao amin'ny Kristy Jesosy ianao voaray anao zany ilay diplôma raha ohatra ka hoe dokotera ianao dia manao an'ilay asa amin'izay ianao fa ny asa tsy azonao diplôma fa ny diplôma no entinao miditra miasa. Rehefa voarainao ny fitiavan'i Kristy rehefa tafiditra ao amin'ny Kristy Jesosy ianao dia ndao amin'izay hiasa ao anatin'ilay izy ary rehefa miasa ianao dia izao ny tsarovy ny mampiavaka ny zanak'Andriamanitra amin'ny fanompony izao tontolo izao dia ny toe-pony. Amen. Ny toe-pony no mampiavaka ny zanak'Andriamanitra rehefa manompo. Ny olona rehetra afaka manompo daholo ilay niteneniko teo afaka manompo ny olona fa misy zavatra mampiavaka ny olona izay ao amin'Andriamanitra ny manompo. Ny olona ao amin'Andriamanitra rehefa manompo dia manana toe-po miaritra sy maharitra. Aleloia. Anome ohatra ao anatin'izany Paoly apôstôly niaritra izy tany hatramin'ny maizina izy nisy fotoana nikapohana ihany koa izy fa ilay fisara an-tsaina anie hoe olona tsy voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy olona tsy konvertina dia ampirehetanao an'izany fa mety mbola voateny fotsiny
dia efa niverina izy. Fa tao anatin'izay nefa ny Paoly apôstôly, satria olona voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy le manao asa tsara eo, dia ninona nitranga teo, dia izao ny zavatra tao am-pony hoe vao mivoaka eto indray izahay dia nitaondray. Satria nahoana? Satria voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy ka. Fa rehefa tsy voaforonao ianao, tia sisa ny farany, dia tsy hanao tsony aho. Fa rehefa voaforona ianao, rehefa mivoaka eto dia mbola hitory indray aho. Satria nahoana? Satria voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy. Aleloia. Nianatra zavatra mafy ireo apôstôly ireo, ary tena teneniko anao fa tsy maniry ny zavatra nieritany mihitsy raha za manokana. Tsy haiko hoe nireviko ve ny ambanimbany, fa za te ilaza tsy maniry loatra ny zavatra ny ainany. Fa leo aho entin'ny tompo amin'izay mety hoe hitondran'ny tompo aho. Satria tena henoko loatra hoe eritrereto hoe manketo anie zany ianao dia voahenjika e. Dia ohatry ny vadika kely tao Isoraka tao ianao dia efa voahenjika indray. Vadika kely tany Andravoahangy ianao dia efa misy manenjika indray. Tsisy tany iainana mihitsy. Ary na ny vadin'ny Petera aza angamba mety efa niteny mihitsy hoe fo lasa adala ve. Ary ianao voahenjika dia makaty indray ianao voahenjika, dia inona tsony zany ny aminao? Zay ihany koa mety hoe mba reraka miaraka aminao hoe tena ianao voahenjika nefa zay koa voahenjika hoe iny vadin'ny Petera. Fa raha vady tsy miorina koa amin'izany manahirana be. Fa misaotra ny tompo tao anatin'ny lizy moa zany, fa zay ny tantarany. Tiako tenena ao anatin'ny lizy hoe manana fo miaritra ianao, sady maharitra rehefa ao amin'ny tompo. Amen. Rehefa olona nateraka indray mandray an'io asa io, rehefa olona nateraka indray manao an'io asa io, dia izao manana fo maharitra ianao. Adiniko kely nampatsiahy tao anatin'ny lizy le hoe asa tsara dia asa fanompona. Asika angamin'izany fanompona ny fiangonana na fanompona ny olona Kristy rehetra. Ny fiangonana dia izao mantsy fiombonan'ny mino, ary eo amin'ny mino no hanompon'ny olona izay voavonjy ihany koa. Mifanompo zany ny olona rehetra ao anatin'io. Tsy isika rery ny mino, any ivelany ihany koa misy mino. Dia ianao rehefa manompo an'ireny dia izao asa fanompona, asa tsara no anaran'izany. Aleloia. Faharoa manarak'izay dia izao. Matsiaro any tantaranay tamin'izany nanompo tany Sabotsy Namehana. Dia rehefa nanompo tany izay dia misy fotoam-bavaka zany ohatra hoe larobia zoma amin'ny 5 sasany ka hatramin'ny 7. Dia izay avy aty Pasapito no manenjika makany, satria ohatra ny hoe tany zany na ny andrenanay tamin'izany. Dia rehefa arivo izay dia sahirana be amin'ny bus, satria indraindray ilay bus zany hoe ajanona zalahy eny Analamahitsy izay, na hoe ajanona any Ambohitrarahaba izay, dia amin'iny zany ianao mandeha tongotra amin'iny, tsy haiko anankidimy izay na anankefatra ao anatin'ny lizy. Misy fotoana izay sy anja rery dia sady mamampiaraka zany e. Fa ao anatin'ny lizy ny zavatra tao anatin'ny fonay dia izao hoe voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy izay, hanao asa tsara, hanompo an'ilay fiangonana. Dia mety manontany hoe fangamo tsy sy mifohy be an'lizy, tsy eo Pasapito e, maninona raha eo fotsiny? Dia hozy ny taom-poko hoe ka zay aloha zany le iziko, zay aloha zany le hitondran'ny tompo dia nakany zay. Tamin'izany nafanafana be ny teo Anjanahary hoe misy manendaka, misy manindronantsy, raha misy malala mipetraka eny dia malala tsara an'izay. Amin'ny 12 atoandro misy manindronantsy eny, misy mitondra sabatra, misy mitondra basy. Teneniko anao fa nisy fotoana taraiky rery tany, miakatra amin'iny Anjanahary iny amin'ny 7 sasany alina. Dia efa miantso foana ny an-trano, ao an-trano zany misy ohatran'ny hoe disiplinina kely hoe amin'ny 7 sasany ianao dia efa atsoina, raha vao tsy mipaika eo am-bavahady ianao dia atsoina hoe aiza. Zany efa ny amin'ny 7 sasany mbola mandeha tongotra amin'ny Analamahitsy iny sy ohatran'izany, miaraka izay rehetrarehetra zany. Dia avy eo manatitra ny anja kely satria tsy maintsy aterina ihany koa, fa olana be raha vao tsy aterina. Dia aterina kely eo am-Batomainty zany dia miakatra amin'iny Anjanahary iny amin'izay, mangina be za rery miakatra amin'izy. Hoy izay manjao ny tompo hoe tena voaforonao aminao Jesosy, hanao asa tsara. Ary ty zavatra ty tsy hoe zany ty hanao an'ity, ary tsy hoe tsy maintsy ty ihany koa ny ataoko, fa satria nahoana? Satria le izy mihitsy nefa renao any anatinao. Amen. Ohatr' izany le izy lasa hoe misy zavatra manery any anatinao ary hidirantsika any amin'ny farany dia izao ny fitiavan'ny Kristy ny manery atsika ao anatin'le izy. Tsy mila sitraka aman'olona ihany koa. Faharoa manarak'izay dia izao, toe-po tsy mieritreritra tombony, zany ny ananan'ny olona rehefa voaforona amin'ny Kristy Jesosy izy. Io le mampiavaka azy io, tsy mieritreritra tombony zany izy. Toizako ihany le tantara ao anatin'le izy mba azonao tsara. Ao anatin'le fiombonan'ny mino nisy anay zany tao anatin'izany dia nisy olona natao mariazy izay. Dia rehefa natao mariazy io olona io dia hoe le mpitendry sasany zany hoe hanao ny animation an'le izy, hoe mba hanampy an-dry zareo zany ifanampy. Dia izay zany tao anatin'le izy izay ohatry ny hoe efa somary ny teny ihany hoe tsy maninona nefa afaka ampianainareo rehefa ohatran'izao sy ohatr'izao e. Dia nandà be ry zareo, tsy nareo manao an'le izy fa anona sy ny sisa.
dia d'accord ary fa tsy maninona fa mety foana fa afaka mifanampy zay rehefa eo ihany zay raha ohatra ka hoe ilainareo dia inona tokoa ary zany fa tsy nanaiky le mpitendry ny resahany tao anatin'le izy zoma arivo zay ny teneniny nefa rapitso le mariazy hoe ao mbo tendre le mariazy fa ary mbola tsy zay raha ny teneniny fa olon-kafa dia menimenina be zay tamin'izany hoe zay ve nyresaka taminareo tsy nekenareo dia avy eo zay atsonareo indray nefa zay tsy ihany menimenina teo zany fa avy eo nisy ray nampatsiahy hoe rahalahy voavorona tao amin'ny Kristy Jesosy sika hanao asa tsara tsy eritreritra tombontsika fa andao hotompona le rahalahy amen andao hotompona le rahalahy ao anatin'le izy zany hoe tsy mijerytsika hoe raha manao an'izy zao zay dia mety ohatran'izao ny azonay ohatran'izao dia ohatran'izao fa zay tonga dia niteny hoe tsy maninona fa ho ataonay fotsiny le izy ary satria zay mihitsy le toepon'olona tsy mieritreritra tombony amen fa manahirana any amin'izao ry havana rehefa mieritreritra zany ianao ohatrany hoe mba hoe hifanompo zany ao anatin'le izy any ivelany any sahirana be ianao vao ohatrany hoe mahazo olo zany ndray amin'izao sahirana be satria nahoana satria ny olona lasa miova ny fisainan'ny olona hoe tombony ho azy le izy fa tsy tombony ho an'ny hafa ntsony le izy manahirana be le mieritreritra amin'izao hoe ianao zany mba hoe ndao mba hifanompo mba misy fiarah-miasa ao atao zany dia ohatran'izao sy ohatr'izao le izy dia ahoana misy tsy mety mihitsy insistena be fa tsy mety mihitsy satria nahoana satria le toepony mihitsy mbola mampanontany tena hoe voaforona amin'ny Kristy Jesosy ve sa mbola tsy niavao fotsiny saina fa za te ilaza aminao androany fa rehefa voaforona amin'ny Kristy Jesosy ianao dia olona lasa tsy mieritreritra ny tombony ho anao tsony ianao fa ny tombony ho an'ny hafa amin'izay ny eritreretinao manomboka eo amen fa telo manarak'izay dia toepo tsy mila sitraka aman'olona hoy Paoly any amin'ny Galatiana 1:10 mpanompon'ny Kristy sika hozy izy raha mpanompon'ny Kristy dia tsy mila sitraka aman'olona amen io toepo io ihany koa dia mampiavaka ny olona zay ao amin'ny Kristy Jesosy satria nahoana satria efa netomboka tany amin'ny Jesosy mihitsy izy ny tsy nila sitraka tamin'olona efa netomboka tany amin'ny Paoly apôstôly ihany koa izy tsy nila sitraka taman'olona izy nisy fotoana izy nitory tao amin'ny Galatiana mihitsy moa zany io resaka io dia nitory izy dia nieritreritra izy hoe raha zao nolazaiko dia mety hoe atezitra an'ireto olona reto kanefa tsy maintsy ho teneniko azy ihany koa hoe tsy mila sitraka aman'olona ny tena atao hoe mpanompon'ny Kristy hainao ny tena olana amin'izao fotoana izao satria ny mpanompon'Andriamanitra mila sitraka aman'olona dia tsy maintsy hafatra mbo metimety amin'ile olona zany no entinao amen zay zany mba hoentin'le mpanompon'Andriamanitra be dia be amin'izao satria nahoana satria le fo tsy hay hoe voavorona atao amin'ny Kristy Jesosy ve sa hoe tsy mbola niova tsara fa teneniko anao fa be dia be ny pastera ny hafatra mety hoe hafaly mpino no entiny hafatra mety hoe mba manentanentana mpino asao dia mitsoka mpino na hoe tsy voalohany io fatrany ka tsy maintsy mba hoentina amin'izay mety hoe metimety ampino zany le resaka teneniko anao tsy toepon'ny Jesosy zany tsy toepon'le olona voaforona ao amin'ny Kristy Jesosy zany fa zany olona voaforona ao amin'ny Kristy Jesosy zany dia olona tsy mila sitraka aman'olona ninninona na inona na amin'iza na amin'iza amen Paoly dia ohatran'izany mihitsy ny ainany fa teneniko anao fa nisy mpanapaka anankiray Plato ao amin'ny Baiboly mino fa hainao zany tantara zany rehefa nitsaran'i Jesosy izy dia nentin'ny olona teo amin'ny Jesosy nentin'ny olona teo amin'ny Plato Jesosy dia hoy ny vahoaka hoe io lehilahy io dia mirehare fatratra hoe mpanjaka hono izy dia Plato zany toy ny asasaina be sahirana be izy hoe ahoana koa ary zany nantany an'i Jesosy izy hoe ianao ve mpanjaka ny Jiosy izy dia hoy Jesosy hoe voalazanao dia nakato amin'ny vahoaka indray izy zany dia ka tsy hitako anie zay eliny dia hozy ny vahoaka hoe omboy fotsiny izy na ataovy an'izao dia ohatran'izao verina tao amin'ny Jesosy indray izy dia nilaza hoe fa teninao marina ve le izy hainao navalan'i Jesosy tsy niteny intsony izy ny antony dia satria izao ianao ny ohatry ny efa teneniko ianao hoe zaly izy ko mbola inona ihany ary efa fantatry Jesosy hoe mila sitraka amin'ny vahoaka Plato efa fantatry Jesosy hoe mila sitraka amin'ny vahoaka Plato dia tao anatin'ilay izy tsy namaly tsony izy ka ianao ohatrany tsy intsony fa dia izay ataonao fotsiny vezivezy teo Plato tao anatin'ilay izy tany amin'ny farany dia hoy ny Baiboly hoe Plato tia azo sitraka amin'ny olona hozy izy dia nomeny any vahoaka ihany Jesosy problème amin'ny Plato zany dia izao tsy voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy izy fa raha voaforona tao izy dia efa Plato anery havana tena rano totaly keviko Plato dia izao mihitsy ny zavatra tao am-pony hoe nino an' Jesosy ihany izy sa hoana ozy nareo nino an' Jesosy anie Plato tao anatin'ilay izy fatany ihany anie tao anatin'ilay izy hoe ianao anie ohatrany tsy naninona ihany fa ohatrany alefako ihany ianao satria vahoaka mitady anao
fantatry pilato tsara hoe tsy nanao nininy Jesosy. Efa niteny tamin'ny vahoaka izy hoe tsy hitako izay helin'io lehilahy io fa hoento any izy, hoento any amin'ny Herôda indray izy. Hozy ny vahoaka ka io ary tanina verinako fa teneny izay hevitra ao. Ty azo sitraky Pilato izao nomeny Jesosy tao anatin'ilay izy. Ry havana, ny toe-pon'ny olona ao amin'ny Kristy, ny toe-pon'ny olona voavonjy, rehefa manao asa izy dia tsy mila sitraka aman'olona. Teneno an'izany eo akaikinao. Ary farany ao anatin'ilay izy dia izao hoe toe-po manome voninahitra an'Andriamanitra. Alleloia. Petera sy Jaona ry havana rehefa nandeha teny amin'ny hiakatra teny amin'ny tempoly izy dia nahitan'ilay lehilahy anankiray izay narary tongotra. Dia nivavahanitra lalàna izy dia sitrana ilay izy avy eo. Dia avy eo tena nideradera teo ny olona izany dia hozy ahoana ozy Petera sy Jaona moa tao anatin'ilay izy. So heverinao ozy izy fa herinay natanjakay nanaovana an'io. Fa Jesosy Kristy izy nanao an'io ozy izy. Ry havana izany ny toe-pon'ny olona izay eo amin'ny Kristy Jesosy. Halleloia. Manome voninahitra an'Andriamanitra mba tsy sanatria hoe tena vita ny zavatra rehetra izany dia nafinahitra kosa ilay fotoanandroany taritinao mihitsy ilay izy rahalahy sitraka. Etreza. Mbola tsy tena ohatr'ireny rehefa mitarika fa hitanao ohatr'izany rehefa tsy ao amin'ny Kristy Jesosy. Tsy nanao an'izany sao dia hozy nareo hoe tsarainareo amin'izany fa ny tiako tenena ao anatin'ilay izy hoe mamerina ny voninahitra ao an'Andriamanitra. Misy fotoana ny ianao mety mandre mihitsy hoe tena nafinahitra kosa ianao ohatran'izao sy ohatr'izao dia anona fa hozy ianao hoe ho an'i Jesosy ny voninahitra. Amen. Manomboka izao izany ianao raha mahatsapa hoe mpanomboky ny Kristy marina ianao dia tadio tsara fa olona miaritra sady maharitra ianao. Olona ihany koa tsy mieritreritra tombony. Olona ihany koa tsy mila sitraka aman'olona ary farany dia izao hoe mamerina ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Alleloia. Tadio tsara ny tenin'ny Petera ny bokin'ny Petera any hoe sika hozy izy dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazany tsara ilay niantso antsika hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Alleloia. Aninona hozy izy ilazany tsara n'ilay niantso antsika, tsy ilaza ny ara-piangonana ianao, tsy ilaza ny anaran'ny tenanao ianao, tsy ilaza ny anaran'izaniza ianao, fa ilaza ny anaran'iza Jesosy irery ihany. Ny anaran'i Jesosy nomena voninahitra. Izany mahatonga antsika mamerimberina rehefa mitarika eto, mitarika rehetrarehetra, mipitory sy ny sisa hoe ny anaran'i Jesosy ihany. Fa rehefa miovy imantsina indray dia ny anaran'ny pastera koa ny ao ambadik'ilay izy, ny anaran'ny mpitendry ihany koa ny non. Ny anaran'i Jesosy ihany ilay izy. Izy rery ihany, izy rery ihany. Mampalahelo indraindray karazam-piangonana be dia be lasa ohatran'izany hoe ny anaran'iza ihany koa izany eo ambadik'ilay izy. Nisy fotoana nataon'olona hira mihitsy moa izany ny anaran'ilay mpitarika fiangonana anankiray izay efa mantatra zareo. Taitra be naino an'ilay izy tanina taxi be hoe tsy ho teneniko moa ilay izy fa sao dia fantatrareo. Fa ny anaran'ilay olona izany nataon'ilay olona hira ohatran'ny hoe mpamonjy kely faharoa ihany koa izany ilay izy. Dia ilay fiangonana moa izany ny henoko ny lazany hoe very raha vao tsy ao amin'ny zareo. Hozy hoe tsika izany very fa tia ilaza ao anatin'izany hoe tsy anaram-piangonana, tsy olona mpitarika fa Jesosy irery ihany. Amen. Jesosy no mahavonjy, izy nomena voninahitra raha miasa ianao dia tadio tsara fa isaky ny miasa ianao mandingana ny tongotrao manao asa fanompoana dia izao no hotsaronao Jesosy nomena voninahitra. Mety hoe mbola mila tenenina ve izany raha ohatra ka hoe vao miaraka amin'ny Kristy marina tsika? Mila patsiahivina fa tsy hoe mila tenenina. Mampatsiahanao androany. Raha miasa ianao dia Jesosy nomena voninahitra. Satria nahoana? Sika nefa vao omby miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana sa tsy izay? Vao omby miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana sika tsony ilay velona, sika tsony ilay hita, isaky ny miasa dia izao ny ten'Andriamanitra hoe izy ny miasa ao anatinareo na fikasana na fanaovana atateraka sitrapony. Isaky ny miasa izany ianao mandingana ny tongotrao hanao asa fanompony ianao na hanompon'ny rahalahy ihany koa ianao. Mety tonga any an-trano ianao dia mba tena mampahery azy dia mba nety ilay izy na mba na tsy nety ihany koa azy tsy maninona e. Andriamanitra miasa ao ambadika ireny mahafinaritra ary pasteur anankiray izay tsy menatra mihitsy izy. Hozy izy hoe za hozy izy nisy fotoana nametra tanana tamin'ny marary dia sitrana. Fa nisy ihany koa nametrahantsika tanana dia maty. Ohatrany hoe mampalahelo ny amin'ilay olona maty ilay izy fa tian'ilay pasteur tenenina dia hoe tsy izany e. Na nasitrany Jesosy ve? Izy ilay izy. Raha maty ihany koa ilay olona, izay ny sitrapony izany.
fa rehefa atsika ny hoe ao ambadika izany dia menatra be tsika hoe le maty tsy tenenina mihitsy fa le sitrana ihany satria mbola enao ny ao ambadika lizoko fa rehefa tena eninao rehefa tsy enao fa maty ny mombanao tena netina tsy nety Andriamanitra manana ny sitrapony ao anatin'ilay izy. Aleloia. Voafonjy ao amin'ny Kristy Jesosy sika, voaforona ao amin'ny Kristy Jesosy sika, anao asa tsara. Rehefa manao asa tsara amin'izay ianao andehana ny sitrapony dia ireo topo izay nresantsika teo. Amen. Tsy manina andao hitsangantsika. Mety fofony afatra fa zao ny zavatra azoko antoka hoe misy zavatra apetraka. Fanahy masina ao anatin'izany any am-potsika. Mety tsy tahaka ny manjatra anao ihany koa fa zao andao hivavaka hoe Tompo, misaotra ny teny tamiko androany ary fantatro fa izany teny izany dia manana ny lalany any am-ponay tsirairay avy. Izaho mino amin'ny foko rehetra fa misy antony izany teny izany mahatonga latsaka androany. Andao hisaotra hoe misaotra Tompony amin'ny teninao. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soa tompoko.